Manao an'ity horonan-tsary na vidéo kely ity izahay avy ao amin'ny LCN mba hanazavana amintsika ilay lalao azo atao amin'ny karatra varika izay novokarin'ny LCN. Lovantsika ny varika, izay ny anaran'ilay karatra. Dia ao anatin'ity karatra ity misy karazany paquet anankiroa ohatran'izao. Dia ato anatin'ity misy ny karatra karazana varika. Ho aseho amintsika ilay izy ity ny karatra karazana varika, ity ny amin'ny ilay lovantsika ny varika zany tahaka izao no endriky ny karatra varika novokarinay zany. Inona moa no hitantsika eo? Ny hitantsika ao anatin'io dia ilay sarin'ilay varika, ilay anaran'ilay varika amin'ny teny gasy, ny toetran'ny varika tsirairay na antonony na lehibe tahaka an'izao hitantsika eto izao, ny toerana misy azy mivoaka amin'ny atoandro izy sa mivoaka amin'ny alina, aiza izy no mipetraka ary inona no karazan-tsakafo hohaniny. Ny karatra tsirairay zany dia tahaka izao ny paoziny. Ao anatin'ity lalao ity dia misy karazana varika 820. Dia maromaro ny lalao azo atao aminazy ho aseho amintsika rehefa avy eo, fa ho asehoko kely aloha zany reto ilay karazana karatra. Misy an'ity karatra anankiray ity, fa misy ihany koa ilay karazana toetra. Raha toa zany ohatran'izao ny karazana karatra varika iray ohatran'ito, dia misy ilay toetran'ny varika misy anankiray manahaka an'izao. Ohatra izao ity voasoratra eto alamando, dia ilay toerana misy azy alamando. Ny toetran'ny varika anankiray hafa ihany koa ohatra hoe kely izy dia tahaka izao ny paoziny. Dia misy ihany koa ireo karazany hafa izay ao anatin'ny paquet-ana varika iray. Ohatra hoe ito atoandro, mivoaka atoandro zany ny karazana varika. Dia tahaka izay ny anatin'ny paquet anankiray. Marihana fa ao anatin'ny karatra varika iray, anatin'ilay baoritra iray zany dia misy an'ilay paquet anankiroa nasehoko teo, mitovy avokoa ireo paquet anankiroa ireo. Dia rehefa manome an'ity karazana manana an'ity karazana karatra varika ity ianareo dia raha ny tokony ho izy misy karazana torolalana izay omenay. Torolalana mikasika ny lalao azo atao. Maro dia maro ny lalao azo atao, dia ho atoro amintsika ny lalao vitsivitsy izay atoronay avy ao amin'ny LCN.